Ny fahatelo amby-roapolo hatramin'ny fahaenina amby-roapolo ny volana marsa ho avy izao no anatanterahana ny tetikasa ny asa korampitso karakarain'ny Rotary Club Antananarivo. Tanjona ao anatin'izy ity ny fampafantarana ny mahakasika ireo karazana asa misy man'ireo mpianatra zany eny anivon'ny lycée maromaro eto Antananarivo renivohitra. Manodidina ny 100 ka hatramin'ny 500 ireo olona miasa amin'ny sehatra samihafa no ampafantatra ny asan'izy ireo amin'ireo mpianatra amin'ny kilasy faharoa eny amin'ireo lycée Mpanjakana 7 eto Antananarivo renivohitra sy Andoharany fotsy mandritra ny hetsika ny asa korampitso andiany 10 tanterahana manomboka amin'ny alatsinainy izao ka hatramin'ny alakamisy izao. Ho hita avokoa ireo sehatra asa maro. Isan'ny vaovao amin'ity taona ity ohatra ny asa mifandray amin'ny tontolo iainana. Ao anatin'izay zany ny ampahafantarana inona no ataony ao anatin'ny asany, ahoana ny atongavana amin'ny asany, inona ny fianarana nataony, dia inona mety karazana asa mifandraika amin'izay asa izay. Tao anatin'izay 10 taona izay dia efa maro ireo ankizy efa nivoaka teny amin'ny anjerimanontolo. Nisy moa ny fitantarana teo hoe misy ny efa lasa ingénieur, misy ny efa lasa dokotera. Izahay moa tsy manana ny isa marina amin'izay satria ireo ankizy ireo tsy voatery hoe hiverina aty aminay teny an'lisy fa misy hitanay tsy nandray ny andalana eny mizara aminay mitantara hoe izahay dia nahazo ny asa korampitso ary avy amin'ny asa korampitso nanaovanay ny fisafidianana hoe inona ny asa ho atao. Araka ny fandaharam-potoana dia nalatsinainy izao no handray ny hetsika ny lycée Rabearvelo, ny lycée Nanisana. Ny talata 14 marsa kosa dia anjaran'ny lycée Andohalo, Faravohitra ary Andoharany fotsy no manatanteraka izany. Ny alarobia no anjaran'ny lycée Ambohimanarina sy Analamahitsy. Ny lycée NMA Ampefilo kosa no amarana ny hetsika amin'ny andro ny alakamisy. Amin'io andro ny alakamisy ihany dia hisy ny lanona famaranana amin'ny fomba ofisialy ho tanterahana any amin'ny DLC Anosy ka amin'izany no anolorana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpandray anjara.